ry havana, ho ampitomboana ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha ry havana hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Tompo Reneza eny an-danitra amin'ity maraim-baovao ity. Misaotra ny amin'ny nofinaina omenao anay, koa taio izany hahavelona tokoa ny fony saina mampanahy anay, mba hahatonga anay aneo voninahitrao fa honim-boanjo Tompo. Petraka aminao izany amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ny fomba niantsoana any Elisa ho mpandimby any Elia no hojerentsika anio araka ny mpanjaka voalohany, toko 8 andininy 8 ka hatramin'ny 120. Ny zava-misy tamin'izany raha ny ara-pivavahana dia nanompo sampy ny zanak'Israely ny fanjakana avaratra, nanompo an'ny bala. Ary hitantsika amin'ny toko 12 mialohan'ity toko 8 ity ny nandreseny Elia ny mpaminany bala 700 lahy. Rehefa izany dia hitantsika eto koa ny fifidianana sy ny fiantsoana any Elisa mba handimby any Elia. Andeha ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesoa araka ny dikateny iombonana eto Madagasikara na ny DM ny mpanjaka voalohany toko 8 andininy 8 ka hatramin'ny 120. Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Rehefa niala teo Elia dia nahitany Elisa zanakalahiny Safata izay teo ampiasana tany. Omby 420 no teo anoloany ary izy no amin'ny roa farany. Raha nandalo teo akaiky ny Elia dia nanipy ny akanjobeany anarona azy. Dia nandaony omby Elisa ka niazakazaka nanaraka any Elia sady nanao hoe avelao aho aloha hanoroka ny raiko sy ny reniko vao hanaraka anao. Ary hoy Elia taminy, mandehana miverina fa naninona anao moa aho? Dia niala teo aminy Elisa ka naka omby roa nataony sorona, natonony tamin'ny azon-drioga ny hena ka nomeny ho an'ny olona izay teo. Ary niainga izy ka nanaraka any Elia sady nanompo azy. Amen. Azo ambara fa anisan'ny miavaka amin'ny antso ato amin'ny Baiboly ity fiantsonan'i Elisa ho mpaminany handimby an'i Elia ity. Nahitany Elisa teo ampiasana ny taniny iray ny Elia, izany hoe empanaovana ny asany izany. Faharoa, natsipiny Elia anarona ny Elisa ny akanjony dia tonga dia takatry Elisa ny dikan'izany fa antsoin'Andriamanitra ho azy mba hanaraka any Elia izy. Ity antso mahagaga ity dia tsy nisy fiantsoana ny anaran'i Elisa ary koa tsy nofaritana mialoha ny iraka ampanaovina azy, fa dia fantatr' Elisa anefa fa antso ho azy izany. Ry havako, isika tsirairay avokoa dia mangataka hatrany ny fanahy masina mba hahafantarantsika ny antson'ny Tompo ny antefa amintsika. Manaraka fahatelo, nangataka Elisa mba hiverina any an-tranony mba hanoroka ny ray aman-dreniny aloha vao hanaraka any Elia. Ka dia nekeny Elia izany. Io dia tsara ampitaitsika amin'izay hita ao amin'ny Lioka toko 7 andininy 120 sy ny 220. Lioka toko 7 andininy 120 sy ny 220. Ary faefatra sady farany, namono omby roa dia natonony ka nomeny ny olona izay nanatrika teo Elisa. Izany dia midika fa nanaiky ny antso ho mpaminany handimby an'i Elia izy. Ary koa izao fiarahana mihinana izao dia marika hita maso ny fiovana, fiainam-baovao indray ho an'i Elisa manomboka izao, satria miala izy tsy ao an-tranon'ny ray aman-dreniny, tsy mandeha miasa tany intsony fa dia manaraka an'i Elia indray. Ary dia hitantsika koa nambarany amin'ny andininy farany fa hoe sady nanompo azy. Ny antso ho an'i Elisa ry havana izay miavaka tokoa dia mampiseho ihany koa fa miantso olon-tsotra Andriamanitra ho amin'ny asa fanompoana izay manokana, satria atao hoe mpaminany ary ngeza izany io izay teo, satria ao anatin'ny ady sarotra mihitsy ny voakan'Andriamanitra raha amin'ny lafiny ara-panahy, satria efa nandeha nivily niala tamin'i Jehovah. Tsy mora koa ny miandry any Elisa, ary hitantsika moa izany fa io kapoty io izay no tenenin'ny Baibolintsika protestanta azy, na ilay akanjo be natsipy nanarona ny Elisa io dia nampiasainy koa ka dia nahavitany fahagagana marobe.
hitantsika amin'ny ny tantarany izany manomboka amin'ny toko faha 20 sy ny manaraka rehetra. Ry havako, tsara marihana ary fa mbola miantso olon-tsotra ihany koa Andriamanitra, ary miantso ny olon-tsotra hanao asa lehibe, fanompoana lehibe. Dia ngany mba ho tanterakitsika koa izany arak'izay nifidianana sy ny antsoin'ny Tompo antsika tsirairay avy. Amen. Ndeha hivavaka isika, misaotra anao izay Tompo fa afaka mianatra koa ny nataony Elia sy Elisa, indrindra moa Elisa izay nandimby any Elia. Natsoinao amin'ny asa fanompoana ngezabe, ho mpaminany hiady amin'ny fanompo-tsampy. Iny Tompo, dia mba ho tanteraka koa izany amin'izao koa satria mbola apetraka amin'ny fanompo-tsampy, izay tsy maintsy hiadiva amin'ny fiangonana, tsy hiadiva ny tsirairay avy mba ho vonina hitrao. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.